Sotra midera mankalaza mamevinahitra anao zay ry Andriamanitra sanaka fanamasina amin'ny diambo lehibe ity izay andrasana le confirmante ho isany mpandray fanasana tompo hiara-latabatra aminao ary ho fananana ao amin'ny andro rehetra. Ary zahay koa izay efa nanaiky sy vita batisa teo tamin'ny anaranao dia tena io tena sosaina mampanahy aminao amin'ny fiainana manontolo ka tena andray fiainana ny olona rehetra mahita ny fijoroanay izay efa nantsoinao ho isan'ny mpanarakolona koa apiditra olona maro ny fanjakanao ary tsy ho fety ny fotoana Jesosy samasino izany indrindra ny teninao ho voninahitra narinao. Amen. Amin'ny mahandro lehibe ty androandroany ity dia manomboka amin'ny fisaoranan'Andriamanitra isika nahatratrarana ity fotoana lehibe ity dia mifandraisana confirmanda 5 mianadaya izay efa navita soamantsara ny fifanana ka dia misaotran'Andriamanitra isika mahazo izany andro lehibe izany ary ho feno ny fitaheny ny fahasoavany ny fiadanana ny ity andro androany ity sy indrindra fanereto izay raisina ho isan'ny mpanday ny fanasambony. Arak'izany araka ny fanao amin'ny fiangonana dia misy hira fahatelo izay soavantsika n'Andriamanitra ny amin'izany dia miara-mitsangana isika manao hira fahatelo Andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny fahariny Genesareta Jesosy ary raha nahita samy kely roa nijanona teo amin'ny sisiny fahary izy fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony ary niditra teo amin'ny samy kely izy ka nampianatra ny vahoaka ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona mandroseho any amin'ny lalina dia natsaho ny aratonareo azahoana azo andrano. Fa Simona namarika nanao taminy ka nanao hoe tompo efa atsy niarina nefa nikerezana iaina nefa tsy nahazo na inona na inona kanefa noho ny teninao dia lasa mpianina rato ary efa nataony izany dia nahazo hazarany be dia be izy ka efa nisy trihatra ny arato ary izy nanasika ny namany izay teo amin'ny samokely hafa mba ho avy hanampy azy dia avy ireny ka nofenoiny ny samokely roa ka dia efa saika ny lenta ary efa hitan'ny Simona Petera zany dia niankohoka tamin'ny tongotry Jesosy izy ka nanao hoe tompoko miala amiko fa olombelom-bava. Tanaza izy sy izay rehetra teo aminy no niabe ny azan-drano izay azo toy izany koa Jakoba sy Zaona zanaky Zebedeo izay niombona raha tamin'ny Simona dia hoy Jesosy tamin'ny Simona aza matahotra hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no ho azonao. Ary efa nampiantsona ny sambokely teo an-tanety izy dia nafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy. Ray masinao manao ny sinana amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Petraka isika. Ny andininy faraka ambin'ny folo amin'izao ten'Andriamanitra izao no fidiko amehezana
Izao ten'Andriamanitra anjaratsika izao izao vaky teny amin'ny anarana Jesosy. Ary rehefa nampiantsona ny sambo kely teo an-tanety Simona dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an Jesosy. Nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an Jesosy. Io no lesona tenin'ny tompo ampitaina amintsika amin'ny andro androany ity. Mahafoy ny zavatra rehetra hanaraka an Jesosy amin'ny fiainana. Ary zany indrindra no nampianarana ireto confirmantasika. Zany koa mbola fanontaniana apetraka aminy mandritra ny fotoana anokanana azy andasana azy ho mpanainy fanasan'ny tompo dia ny hahafoy ny zavatra rehetra hanaraka an Jesosy. Ary zany raha teo ny maha-kristianina mahafoy ny zavatra rehetra manaraka an Jesosy. Ny fanontaniana apetraka nefa dia hoe zavatra rehetra inona? Ny zavatra rehetra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra aloha nahafoy dia ny fahotana izany. Ny devoly sy ny asa rehetra ary ny fomba rehetra. Io ny fanontaniana voalohany apetraka amin'ny reto confirmantasika. Moa mifady ny devoly sy ny asa rehetra ary ny fomba rehetra va ianao dia mamaly izy eto. Tahaka izany ny Petera eto nahita ny fahalalana taon Jesosy, nanaiky ny antsy Jesosy ho mpanaraton'olona dia nanao fanekam-pinoana tao am-pony izy hahafoy ny zavatra rehetra hanaraka Jesosy ho tomposy mpamonjy. Tsy voalaza sy voasoratra eto zany fanekam-pinoana zany fa zantoka fanosahany tao am-pony hoe ino atao taimorana zavatra rehetra. Hoy izy n'apôstôly Paoly amin'ny Filipianina 4:7 mba hahazoako an'i Kristy, mba hananako an'i Kristy noho ny fahatsarany fahalalana tsara an'i Kristy Jesosy. Hoy izy n'apôstôly Paoly amin'ny Filipianina 4:7 ny andininy fahavalo. Anso na vocation na appel zay ataon'Andriamanitra ho an'ny Petera sy ho an'ny teny rehetra tamin'izany fotoana zany zay niain'ny tompo teny sy ny fampianarana nataon'i Jesosy. Ty ten'Andriamanitra zany sika. Petera dia nanaiky aversana izany anso izany ary tsy nitereny, tsy misy olona nilaza hoe zao ataonao zao ataonao, fa rehefa tena nanireny fampianarana, nanireny teny Jesosy, nahita ny fahagagana nivokany teo amin'ny fiainany izao Jesosy eo afoiky ny zavatra rehetra hanaraka anao amin'ny ampela. Zavatra telo lehibe no natao Jesosy eto amin'izao ten'Andriamanitra izao. Ny voalohany dia nampianatra izy, ny fahatelo dia nanao fahagagana izy, ny faharoa azafady, ary ny fahatelo dia naniraka izy mba ho mpanaratonana fa sy azondrana trondro. Zany koa no afaka ampitaina aminareo dia mianadahy. Ny teny izay nampianarin'i Jesosy dia mbola naverina eto amin'ny pilioka ity Jesosy no mampianatra eto. Ny fahagagana moa misy fa izany azao fotoana sa tsy misy. Ny fahagagana voalohany dia ny fanavaozana na ny fony mpanota mba hibebaka. Tsy misy fahagagana mihoatra n'izany. Zay mpanota maty ny fahotana ka nandray an'i Jesosy ka velona izy. Ilaina ny fahagagana fanasitrana, fahazahoana hazandrano sy ny sisa sy ny sisa. La miasa zany manakakely fa ny fahagagana lehibe indrindra dia ny mpanota maty lasa velona. Taditsika tsara ny tantaran'ilay zanak'Adala rehefa niverina ka nifona sy nibebaka dia hoe miteny indray ity zanako ity efa verina efa hita indray, efa maty nefa velona indray. Io ny fahagagana eto. Reto dimy anadahy reo hitanareo reo samy nanana ny fahotana reo taloha. Tsy misy marina dia ray reo tahaka antsika rehetra koa. Apôstôly Paoly milaza zany, ten'Andriamanitra milaza zany, fa saingy ny mampiavaka ny dimy anadahy reo dia nampitanina soamantsara ambony idirana nizao confirmante zao hoe ianareo vehifady ny devoly sy ny asa rehetra fomba rehetra hitoboka amin'ny Jesosy amin'ny fiainanareo manontolo.
mamaly izy ty mianadary eny ary io fazakana lehibe indrindra tafafina miara tamin'ny fahafatesana izy ireo ka misinga amin'ny fiainana ary izy ireo no hazan-drano tamin'izany fotoan'izany arato no nanaratovana fa nazahoan'izy ty mianadary ireo a tenin'Andriamanitra no nanaratovanazy tafika maso efa orotona lasaka telo no nahatonga azy ireo babiny filazantsara efa zanaka kristianina ihany izy ireo vitabatisa dahobo izy ireo fa ny fanolorana tena feno izay no atao confirmation ny confirme ny fanekenao fa iala ny faotany ny fanekenao fa hino Jesosy sy anompo azy amin'ny fiainana manontolo dia nekeny izany ka dia nahazo azan-drano besy roa lakana izy tamin'izany fotoan'izany fa 10 lakana izy androany satria tia kaiaky laka olona ray a sy lakana tamin'izany 10 roa fa am'izao azan-drano feno lakana 10 atao ny zavatra iainasika ty afatarasika azy sarobidy amin'Andriamanitra ny fahazahoana misy zavatra nankiray mampifaly ny lanitra ho ny soratra masina zao hoe ny mpanoteray zay biby sy ray ny mpanotabe makely fa 10 be zao manava ny fanekena fanampianarana zareo tamin'ny fotoana mifanana fa miara mifanetisika ny lanitra androany miara mifanetisika ny lanitra sarobidy eo anatryan'Andriamanitra ny texte asika tamin'ny anadasy hoe raha misy manana olo zato kaverony ray dia tsy maintsy tadiaviny zany ka raha hitany dia mivaly hatramin'ny anjery lanitra dimo no hita feno fifaliany lanitra tsy lakana roa intsony fa lakana 10 feno fifalesika anak'izany Petera dia mpanarato ary rehefa mpanarato izy dia nanarato nandritra ny alina fomba fanaovana ny tanin'ny zareo jiosy ny manarato alina dia nanao ny moyen rehetrarehetra azahoana azy ambany valiny tsy misy nazan-drano ray azy azo io izy Jesosy rehefa avy mampianatra nitory-teny niakara kely nialany tanety nampianatra tao anaty sambo kely Petera lasao lalilalina miaratonao dia ao nefa navaliny Petera efa nanao ny blanche ke zay Jesosy tena ny blanche ao aty sisy nininy nandritra miarina nefa nikilozana iainy mahafinaritra nefa nitory ny phrase-ny Petera hoe kanefa noho ny teninao Jesosy dia lasa mpianina anaty hoe ary avy rehefa nanaraka ny teny Jesosy Petera dia nahazo azan-drano siatra ny arato lakana roa ny teny fa feno saika olety kara ndraindray koa sika amin'ny fiainantsika rehefa tratratra ny problème manao zay moyen rehetrarehetra zay rena ny carte de crédit fa feno tsisy anazo angalana tsony a zay rena koa ny compte chèque efa négatif Jesosy ho aiza tadiavina zao moyen rehetrarehetra zao mety misy olazonao tsana indraindray natahaka zany kanefa tsy voatery evitan'izany tsy ataosika hoe vola fa amin'ny fiainanao na fitadiavana azy zany na examen zany na inona amin'ny fiainanao dia manao zay takatsy ny sainao sy ny compétence anao ny intelligence anao amin'ny fiainana rehefa tsy tafavoaka sans issue mierikerika amin'izay maty ny malagasy moa dia hidada sineny io no tsy mateny maty tsy mahavonsy mila manaiky amin'ny Jesosy amin'ny fomba manontolo manaiky ny teniny koa alatsao ny lambana kokoa zany hoe anambarana ny fiainana kristianina hoe aza ity amin'ny sisisisiny any ny tendance ty andafy zay nefa dapetraka tamy Frantsa ihany vory filately dia mahita tsara ny tendance ty andafy ho an'ny olona maantso zany fivavahana kristianina kanefa ambara amintsika fa ny fivavahana kristianina
dia tena ho an'ny olona manan-karena koa, ho an'ny manan-kaizana tahaka antsika koa zay sasany atao hoe fanosoana na post-modernité ilazana azy ka mampiasa ny saina kanefa zany dia ampianarina amin'ny tenin'ny Paoly hoe zahay manana ny saina Kristy ka nino nataosika ny intelligencesika raha tariny fanan'Andriamanitra raha tariny Kristy Jesosy dia mahazo fahazan-drano be ampiasaina zany fahaizana zany ampiasainy Petera ihany fahaizana rehefa avy eo fa niaraka tamin'i Jesosy tsy amin'ny marivoany dia ty amin'ny lohalika misy ohabolana malagasy zay hoe sobo-drano raha miangany raha marivo dia midirana fa raha lanidanina dia mitsoka io raha miangany io no esorony Jesosy eto fa tena miditra amin'ny lanidanina kokoa miditra amin'ny lanidanina nataony Petera zany fidirana amin'ny lanitra ny confirmation dia tsy hafa fa olona efa nibebaka ihany natao batisa natao ny fiainana tanora azy re fa miditra amin'ny lanidanina manomboka androany nareo sy kristiana sy raha itsolo fa kristiana miditra amin'ny lanidanina kokoa amin'ny fanompoana amin'ny tompo kanefa mitombo rehefa miditra amin'ny lanidanina dia mahazo azandrano inona moa tika ny azandrano hoe nahoana tsy natao hoe zava-drafa mitazo koa crevette ohatra na ina ty karazana langosta ty homary nahoana tsy natao homary izy hoe na crevette misy antony io sary io tsondro io ny dikany amin'ny teny grika moa ictus zany hoe Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra na Kristy mpamonjy raha mahita fiarina aloha mahita sarotsondro kristiana ny ao anatin'izay dia mba siôny io fa niavasika mba ataony ihany boribory saroka io dia mba manao an'izareo koa izy asehoy ma kristiana ny hoe tsondro zany dia nahazo ny Kristy ro Petera sy l'ekipany io sary symbolika io fa tsy nandeha ho azy ka hoe tsondro zereo sara talenina tenibotra mofo dimy sy azarana zay mo na mihoany Jesosy fahagakana misy antony lay mofo dia manambarany Jesosy lay mofo nainy dia azandrano kosa dia manambarany Jesosy hoe Kristy zanak'Andriamanitra mpamonjy zao tontolo zao maty ny azan-jarena ka ny zanak'Andriamanitra nahazo indray misarina ny maty dia zany koa no ataonareo ny confirmanda malala rehefa voantso ianareo dia zao nahazo ny Kristy ho fiainanareo ny kristiana rehetra komitany zany nahazo ny Jesosy sika miavana nahazo ny Jesosy sika ka dia hianatra tahaka ny atao koa ny fikarakarana ny favaly atao taingoraka ny zavatra rehetra nahazo aoka ny Kristy tena nahazo nareo ry tanora ary zany indrindra no antony andarianareo rehefa avy eo ho raisina amin'izany confirmation zany dia tena eo amin'ny fibebahana izay midika ny androalika ny ankoroka eo atomotrany Jesosy inona nataony Petera rehefa nahita ny fahagagana izy rehefa nahazo ny trondro sy ny azandrano fiesika anankiray natao ny ankoroka teo atomotrany Jesosy izy inona ny frazy lazay na teny lazay Jesosy eo miala amiko fa olombeloko io feo tena olona nahazo an Jesosy miaika ny fahotany tamperaka ny olona zay nahazo Kristy marina tokoa ary zany mondo aleanareo ny confirmanda malala rehefa amray ny fanasany tompo sy rehefa ho raisina sika mpandray fanasany tompo koa miankoka eo tombotry ny tompo ka iaiko hoe Jesosy eo miala amiko fa olombeloko ka rehefa mamirafoaniko mamelaneloko dia teninao izy hoe maty-piavaka vovelaneloko ao fa fitiavana manatra ny tiavako anao ary zany no amparetiko famirandro ho anao amin'izao sisy zao dia ataoko mpanaratoniny ianao hoy Jesosy tamin'ny Petera ino aho fa isika rehetrarehetra efa kristiana koa dia raha ny mpanaratoniny manerana amin'izao tontolo izao hatrany amin'ny farantany mahafinaritra ny voalaza ny asan'apôstôly toko voalohany andiny fahavalo zay hoe azo ery ianareo amila sady fanahy masina aminareo ka vavolombeloko eto Jerosalema Jodia Samaria hatrany amin'ny farantany hoy Jesosy
efa tratrasika eo sady farany tany zany to Paul Nord sisy ao ambadisika eo Canada ohatra tsisy tananatsony eo tsisy eo teny ala avy amin'ny Paul Sud-tsika Madagasikara ateny Paul Nord sika mitory manarato olona iresahany tanorana manareo iresahany mpiara-miasa anareo amin'ny fahereny fanazana amin'ny lalàna eto Canada satria mila mitandrina ny mitony filazantsara eto Canada kanefa raha miaraka amin'ny Jesosy nareo dia misy fomba foana izaranareo an'izany Jesosy zany tahaka ty mpiara-miasa anankiray hoe tonga ny iverabe moins 50 dia mifaly foana izy dia nanontanian'ny mpiara-miasa aminy hoe inona mampifaly anao ty iverabe ty misy zavatra atao natoko mampifaly azy sy zavatra ao raha tianao lazainao dia lazaiko hoe ilay mpiara-miasa lazao mba hananako zany faliazako dia hoy izy Jesosy atao natoko mampifaly azy raha tianao mifaly tahaka any ivera moins 50 rasy Jesosy vita ny totely vita ny tafika masina izy no nangataka ansainao mitamotamo teo tahaka zany ny fahitena amin'ny tompontsika rehetra tsy retiko fiananda manala ihany fa isika rehetra koa efa tonga farantantsika izao irahina izany Jesosy kanefa ao samy anao fanaketokonda tahaka ny petera olotolo na misy volaza texte izy hoe afoty Jesosy zavatra rehetra hanaraka anao dia voninahitra hoe manandranandra sanaka fanamasina zay fahazatra tany rehetra ka manak'izay raisony fikahiana ho amin'ny rehetra ny fahasoavan'i Jesosy tompontsika sy ny fitiavana Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fomba fanamasinana hatramin'izao koa manak'izay amen.